Ry havana, ho ampitoboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'ny Tompo Jesoa. Mivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo ny amin'ny nanomezanao anay indray an'izao herinandro vaovao izao. Misaotra ny amin'ny fandraisanao an-tanana mandrakariva ny fiainanay. Atolotra ianao Tompo ny dera ny saotra, ny haja ary ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ary mandrakizay. Amen. Amin'izao fiandohan'ny herinandro izao ry havana dia ndao hiresaka ny amin'ny fiainana, ny toe-panahy araka an'Andriamanitra isika, ka tsy handeha lavitra fa izay voalazan'i Paoly ao amin'ny epistiliny na ny taratasy voalohany ho an'ny Timoty, 4:4-5 no hojerentsika ny amin'izany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ny mahasoa amin'ny zavatra rehetra, ka manana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy koa. Amen. Araka ny voalaza teo dia Timoty voalohany 4:4-5 ry havana no ahitantsika an'izany. Paoly eto dia milaza fa ny fampiasana ny tena amin'ny fanaovana fanatanjahantena ohatra dia mahasoa kely ihany hoy izy. Tsy misakana izany Paoly ny fanaovana fanatanjahantena, fa ilaina izany amin'ny fikolokoloana sy fikojakojana ny vatantsika, ary ao anatin'ny vatana tomady ny filaza ny fiteny no misy ny saina matsilo. Raza adinoa fa ity vatantsika ity koa dia tempolo ny fanahy masina ry havana. Noho izany dia ilaina ary mahasoa kely ny vatantsika ihany ny fanaovana fanatanjahantena. Fa saingy izao ozy ny tena tsaratsara kokoa ary teny ilaina amin'ny mahampino kristianantsika dia ny fananana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Satria nahoana? Andonke jerentsika aloha ny hevitenin'ny Baiboly, ilay heviteny izay ataoko hoe nivoaka faraparany ho an'ny Afrika, ilay ouvrage collectif iny ry havana. Izao no ambaranao ny amin'ny hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra eto amin'ity Timoty voalohany 4:4-5 ity. Izao ny hevitra izany misy anankitelo. Voalohany, ny fikirizana hanao izay akasitrahan'ny olona eo mason'Andriamanitra. Faharoa, hanohitra ny fakapanahy, ary fahatelo, hanahaka hatrany an'i Jesoa Kristy. Ireo telo ireo izany no fiteniny eto hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra eto. Ny zava-dehibe amin'ny fiainana ara-panahy ireo, satria raha mahatanteraka an'ireo ny kristianina dia tena modely tokoa, ary indrindra efa fitoriana amin'ny filazany tsara ataony eo anivon'ny fiarahamonina izany, na dia tsy miteny akory aza izy. Ny tapany faharoa amin'ity andininy 5 amin'ny Timoty voalohany 4:4 ity dia milaza indray fa amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia manana teny fikasana amin'ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy, izay tsy inona akory fa ny fandraisan'ny Tompo an-tanana ny fiainantsika ankehitriny izao, ary tsy manam-panahiana izany tsika ny amin'ny ankehitriny sy ny amin'ny ho avy. Mahalala ny mahasoa antsika ny Tompo ary manome izay tsara ho antsika izany. Izay izany mahatsara koa izy, mahatsara ary tena mahalehibe ny fananana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ry havana, raha fitinina izany dia izao, manaova fanatanjahantena. Zay izany, satria mahasoa ny tenantsika koa izany. Fa saingy izao ny tena lehibe dia ilay fananana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia tsy inona akory fa mpajaivana izy anankitelo teo hoe ny fikirizana hanao izay akasitrahana eo mason'Andriamanitra, ary faharoa, hanohitra ny fakapanahy, ary ny fahatelo, hanahaka hatrany any Jesoa Kristy. Mirary ary izahay ry havako amin'izao herinandro vaovao izao, mirary izay ho herinandro izay andraisantsika tsiraray avy an'izany teny fikasan'Andriamanitra izany, teny fampanantenan'Andriamanitra izany ho amintsika tsirairay avy, ary ho an'ny sambatan'olona isan-tokantrano ihany koa. An'Andriamanitra reno ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Hivavaka ary isika. Ry Tompo rainay any an-danitra ho, misy mahatoky izahay fa amin'izao herinandro vaovao izao dia ampianaro izahay Tompo,
Aikojakoja ihany koa ny vatanay, fa tena ilaina koa izany satria fanehoana ny voninahitra ao, ary ampio isan'andro isan'andro koa mba hikatsaka sy hanatanteraka ary hiaina ny toe-panaraka an'Andriamanitra, fa izany no tena mahasoa sy mahatsara anay. Andraisanay ny teny fikasanao rehetra ny amin'ny ho avinay Tompo. Noho izany ary jereo ny fianarana ho an'ny ankizy Tompo, ampio ihany koa izay amin'ny asa fiveloman'ny isan'andro, ary tahio ny tokantranon'ny tsirairay avy. Izay fikasana tsara irianay atao amin'ity herinandro vaovao ity, dia ianao Tompo no hatanteraka an'izany ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa. Amen.